Olitra ny arahaba tompoko ny varatra aza malefaka no maritra ny toetrany ny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka etsaka ilan'izay ihany koa dia hisy sy mifandalovana rahona ao atsimony amin'ny Madagasikara ao. Vokatra izay indrindra dia saika azo vahana aloha ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny afovoantany sy any amin'iny tapany atsimony afovoantany iny. Ny orana tandrifindraona ihany koa dia mety iseho hatrany any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimony afovoantany iny fa mitatra tsikelikely izay amin'ny faritra varatry ny afovoantany manomboka amin'ny zomana sabotsy ho avy izao. Any ho any amin'ny faraparan'ny herinandro any zany vao tombanana hiverina indray ny orana tandrifindraona eto amin'ny faritra Analamanga. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifindraona morotsiraka mifaritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Mifaritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny ary riban toerana kokoa ingabe masoandro any amin'ny ilany andrefana sy any amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny na dia somary ho sembanandraona kely aza indraindray ny vao maraina ho an'ny faritra varatra zany any Diana, Sofia, Lotramangoro ary ny faritra Atsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana tandrifindraona any amin'ny manodidina Sambrano sy ny any Sambava, Antala ary Ambatsoa. Ny takariva kosa ny tombanana azo orana tandrifindraona fa mitsitokotoky any amin'ny ankapobeny na Manila ho isika any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimony afovoantany iny mihitatra hatrany atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia. Vinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray ary dia saika azo vahana aloha ny zavona amin'ny maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny takariva kosa dia azo orana tandrifindraona ny any amin'ny manodidina ny atitany ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Mpaka hatrany Toamasina. Andrahona mety arahana orana tandrifindraona indraindray ny faritra Lotramangoro sy faritra Atsinanana. Ny faritra hafa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 15 na 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 17 degré foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia torak'izay ihany koa ny amin'ny faritry Menabe. Mivinany toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia saika mbola iseho hatrany aloha ny zavona amin'ny maraina any amin'iny tapany atsimony afovoantany iny. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina andrahona mety arahana orana tandrifindraona indraindray ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, mety Mpaka hatrany Toamasina torak'izay ihany koa morotsiraka ny faritra Anosy sy Androy. Ny faritra hafa moa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na iban toerana kokoa ingabe masoandro. Vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa 19 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ny any amin'ny faritra Sofia moa dia anevikevoka hatrany amin'ny ankapobeny satria mananika 17 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoana anao manaraka indray veloma tompoko.